Ireny mpilalao na ny sokajy lehilahy zokiny na ny sokajy vehivavy na ireny katita kely zay miakatra eny ambony-kianja ireny moa dia tsy tonga amin'ireny toerana misy azy ireny raha tsy eo ireo mpanazatra sy mpampiofana. Eo amin'izay resaka fiofanana sy fanazarana ny taranjam-baolina kitra izay ihany ary dia ny farana tany Kariao ny sabotsy maraina teo ny fiofanana azahoanan'ny mari-pahaizana licence CECAF nampanaovan'ny fédération malagasy ny taranjam-baolina kitra. Ny isa 570 ireo mpiofana niatrika izany fiofanana izany. Ny tale teknika nasional ny fédération malagasy ny taranjam-baolina kitra de Bonjour François moa nampanao an'izany fiofanana teny amin'ny kianjan'ny Kariao izany. Mpanazatra ny baolina kitra misy 270 avy amin'ny ligue patra maromaro manerana ny nosy indray ireo navita fiofanana azonany mari-pahaizana licence C ho amin'ny CAF. Fiofanana izay nanomboka ny 12 janoary lasa teo amin'ny faranomanay sabotsy izy ity teny amin'ny ivitoerana tany Kariao. Ny instructeur ny CAF no sady tale teknika nasionaly de Bonjour François moa no nitondra izany fiofanana izany izay nahatra tapabolana. Nampitondrany hoe miavaka moa ity andiany fafito amin'ny mpiofana ahazona ny licence ity. Nosafidiana ireo manokana io anarana io no ny fahitan'ny fihavanana fiofanana nataony. Samy teo amin'ny tantaran'ny fihavanana mpanazatra ary no nanome izany fiofanana izany no nisy ny licence io. Ambon'izay dia mpilalao karaza fahiny maro no tao anatin'ity andiany ity. Fahitako azy ilaina le izy satria mampitombo izay mba fahalalana anananao zany mampitombo an'izay sady misy mihitsy ny zava-baovao izay mbola tsy fantatrao amin'ny fivoarana ao amin'ny football azo avy eo amin'ny fiofanana. Mety ahoana zany hoe fampiarana ny fiofanana azy io nivon'ny club izay tantanao? Mazava ho azy moa zany fa tokony hanatsara zany le izy satria izay ananana mbola miampy dia indrindra moa le izy zavatra avolenta satria licence CAF zay ny anarany dia ezahana na mipiatra azy zany amin'izay fanomanana sy ny fitantanana ny ekipa. Ilaina tena ilaina aloha le fiofanana satria mampitombo le tsakifa sady ilaina koa izy momba ny arakaraka le diplôme surtout indrindra le licence C. Fa hitanao hoe zavatra mandala amin'izao fotoana hoe momba ty licence lasa resabe fa ny tena important amin'le azy zany ny tena nahita zavatra sy fohita hoe anisany mampitombo fahaizana aty amin'ny le stage natao taty. Mety ahoana ny fampiarana an'le fiofanana azo nivon'ny club izay tantanao? Zay aloha ny important hoe tsy mahazo licence fa tonga mahazo licence sady ampiarina le zavatra fa izy zany tsy maintsy ampiarina amin'le zay club entina le expérience zay azo avy aty. Toempamarana lanonana moa dia nisy ny fanomezana andiany miavaka fanomezana ireo mpampiofana sy ny mpitantana ny fédération. Tetsakilan'izay dia nampanentena ihany koa ireo mpitantana ny fédération fa dia mbola ho maro ny fiofanana ho tanterahana amin'ity taona ity.